prochain. Seigneur, conduis-moi où tu veux, touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Mbola faly miarabantsika ry tanora namana amty ariva itya ary milano fitahin'ny tompo amitsika mandritra izao fotoana zay rahantsika hiara mifantoka ao anatin'le loha hevitra hoe andeha aho ity. Ary isokatsika Andriamanitra no izao fotoana mena izao fa raha tsy Andriamanitra tokoa ngeny nanono zavatra rehetra tsy afaka nanotanteraka zao fotoana izao sika. Andro fahadimy sika amty androany ity ary ny lohateny dia hoe tompo andeha aho avy alao ny eloko. Izay ny loha hevitra zanadoha hevitra zany marimarina kokoa jeretsika amty andro fahadimy androany ity. Tompo andeha aho avy alao ny eloko. Mialoha nidirantsika amin'ny famelabelarana dia manasa anao mba hanondrika any loha fa hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao misaotra satria noho ny fitiavanao, ny famindraponao, ny fiantranao, ny fitantananao, ny fiahina manokana ary ny fitsinjovanao sy ny fanaranao maso ny fiainanay dia mbola trasy ty andro androany ity zay tsy nindaosy ny fahafatesana nahazo ny arety mandringana fa mbola eto ankehitriny tafahoana ao anatin'izao fotoana izao. Koa ho deraina mandrakariva ny anaranao ankalazaina satria Andriamanitra mahery ianao. Misaotra satria ianao dia mamela ny elokay ary tianay ny mivety zany amty takariva ity satria meloko anatrianao mandrakariva izahay ome ao ny fananao masina mba andehananay araka sitraponao sy tsy amerinanay itsony ny fahotanay. Koa velao ny elokay ary esoro efitra mampisaraka amty ariva ity mba hahafanay mandray afatra, mandray ery, mandray aina ao anatin'ny teninao. Andriamanitra aoka ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ho anao irery ihany dia omeo ny fiadanam-po zay raha iaino ny teninao ary sokafy ny fosiny saina mampananay hitoerany zany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana mivavaka. Amen. Fotoana maro lasa izay dia namaky tantara-ray-mpianakaviana sy ny zanany lahy izay nifanditra ny tenako.
ary rehefa nandeha ny famakinany tantara dia hita fa nisaraka toerana izy mianaka lasa nadao nytokantrano a sy ny fananaran'ny ray a lay zanaka eny mety nisy fadisoana ihany tao anatin'ilay ra-pianakaviana fa ny fantatra dia latsanenina izy a ary de nanao zay fomba iverenany zanany a ao anatin'ny tokantrano dia nanoratra izy reto moa zany dia espagnol na mponina vany firenena ny Espagne zany izy reto ary tao Madrid no niseo ny tantara dia nanoratra nyray mpianakaviana ary nezana naparitaka izany tamin'ny tambajotra rehetra na ny aina manjery na ny televiziona ary toy izao no nisoratany ity ray-pianakaviana ity zay maneo fa vonina handray ny zanany raha miverina Paco miverena fa miandry anao aho tongava ao amin'ny Montana Hotel fa efa milamina ny zavatra rehetra amin'ny talata toandro tongava aho efa voela avokoa ny zavatra rehetra dada zay no afatra somary fo ihany navelan'ny ray aman-dreny ty ray-pianakaviana ity a ho an'ny zanany lahy rehefa tonga tokoa ny fotoana talata toandro dia tonga tao amin'ny hotely ilay ray-pianakaviana rehefa tonga tao izy a dia nahita tanora valonjato nitondra taratasy kely pancarte taratasy kely tahaka izao misy anarana hoe Paco satria ty Paco ty moa anarana izay mahazatra any amin'ity firenena Espagne ty dia maro zany reo tanora zay tonga tam'izany mety azontsika sary an-tsaina zany nitezavatra anseho fa misy Paco maromaro izay misa valonjato tonga tao amin'ny toerana io eritrereta am'izany iny zavatra anseho hoe misa valonjato ka tanora Paco tonga teo amin'ny toerana io izay nanana olana tamin'ny rainy nanao fahadisoana nandao ny tokantranony tsy niavana tamin'ny rainy tonga tao hijeriny rainy kanefa le Paco an'ity ray-pianakaviana ty ihany no tadiavana riavana sasany andry arindrainy avokoa izy ireo ity tantara ty dia mampiseho fa maro ireo tanora izay miandry ary maniry tena mila ny famelan-keloka izay atolotra azy ireo maro ny latsanenina ny amin'ny zavatra nataony nefa mety tsy hainy miverina mety menatra izy mety noho ny ambo tsy fantatra diso toerana dia tsy afaka iverina anatin'ny tokantrano kanefa miandrandra sy manatena izany famelana izany avokoa izy ireo mpitoro teny lehibe anankiray sady mpanoratra no nanao zao teny vitsivitsy izao tao amin'ny asa soratra nataony ary maneho tokoa ny etaetan'Andriamanitra te amela ny helokotsika hoy izy raha nanoratra ao amin'ny boky anankiray 1001 illustration zao no resahany raha fahalalana ny tena ilayntsika indrindra dia ho nandefa mpanabe ho atsika Andriamanitra raha toa teknôlôjia ny tena nilayntsika dia ho nandefa siantifika ho antsika Andriamanitra ary raha toa vola ny tena ilayntsika dia ho nandefa mpahay toe-karena na ekonomista ho atsika Andriamanitra ary fialam-boly sy fiomeezana fafinaretana ny tena ilayntsika dia ho nandefa mpanao atsika na ho atsika Andriamanitra fa ny tena ilayntsika dia famelan-keloka ka dia nalefa n'Andriamanitra ny mpamonjy Jesosy Kristy nalefany mba hamonjy hamela ny helokotsika riavana ao Baiboly dia misy tantara maro miresaka ny amin'ny famelan-keloka ary maro ny amin'izy ireny no niseho tamin'ny andron'i Jesosy ary Jesosy mihitsy no namela heloka ohatra ny amin'izany eo amin'ny Jaona 9
izay miresaka ny amin'ilay vehivavy azo ola-tanana nyjangajanga tsika tsy andefa nsaina hoe naninona izy nyjangajanga taminy fa dia ilay vehivavy fotsiny moa zany no azo ola-tanana nyjangajanga ka dia nentin'ny olona teo anatrehan'i Kristy ary ireo mpitary-pivavahana no anisan'ny tena nanosika azy enjera teo a-tongotry Kristy tamin'izany fotoana izany natao ilay hevitra rehetra mba hiampanganan'i Kristy tamin'izay fotoana izay satria ny lalàn'i Mosesy tokoa mazy dia milaza fa zay azo ola-tanana mijangajanga dia toam-bato ho faty dia nalefa teo le izy ary nangataka ireo mpitarika ireo mba hanonoana an' Jesosy didim-pitsarana ho an'ity vehivavy zay azon'izy ireo ity araka ny lalàn'ny Mosesy ao amin'ny lalàn'i Mosesy dia hoy ireo mpanao-gadalana sy fariseo ao amin'ny lalàn'i Mosesy dia mampirisika atsika fa ho toram-bato ny vehivavy manao toy izany ankehitriny ary inona no lazainao hoy izy matsy an' Jesosy fa hoanao kosa hoy ianao ao amin'izany na toko fa misy zany teny izany zao no soratan'ny teolojianina anankiray rehefa nanoratra izy ao amin'ilay boky mitondra lohateny hoe ilay fitiavana mandresy nanarona velapandrika lali-toerana hamonoana azy ny fanajana ny hamboany noraisiny io fotoana mety io mba hazoany antoka ny fanameloana azy ka no vian'izy ireo fa na inona fanapahan-kevitra noraisin'i Jesosy dia hahitany izay hampangany azy izany raha nafaka ilay vehivavy izy dia holazaina fa tsy manaraka ny lalàn'i Mosesy manao tsinitsinina ny lalàn'i Mosesy ary raha hiteny izy hoe tanteraka ny lalàn'i Mosesy ka toravato ity vehivavy ity dia ho ampangaina indray kosa izy fa maka ny fahefan'ny Romanina hanao zay hafaty ity vehivavy ity nieritreritra zany izy ireo fa tsy hitan'i Jesosy zay lalakivoahana ary zay tokoa raha ny hevitry n'olombelona satria na iolaka-vy na iolakavanana dia tsisy azo amalina zay fiampangana sy zavatra tiany zareo amandriana an' Jesosy eto tsy fatany nefa fa le tompony saina le tompony fahalalana no ezahany izy ro fandriana ry tanora namana ny andro zay olazain'i Jesosy izy ireo ary nanasika teo nefa akory ny agagan'izy ireo fa nanomboka niondrika Jesosy ary nanoratra teo amin'ny tany tsy fantatra aloha hoe inona ny soratany teo tsisy nahalala an'le izy fa dia tezitra ireo mpanora-dalàna ary nanery azy indray mba ilaza ny heviny dia nitsangany Jesosy ary hoy izy amin'ny 17 izay tsy nanota taminareo no aka hitorabato azy zay tsy nanota taminareo no aka hitorabato azy rehefa vita zay tian'izay dia niandry ny olona dia niondrika ilay Jesosy ary nanoratra teo amin'ny tany rehefa nanoratra teo amin'ny tany ny Jesosy dia niafatra ny soratany teo amin'ny tany dia tsy nisy fiatraikany teo amin'ireo mpiampanga ilay vehivavy ary nisy fiatraika moa zany ny marimarina kokoa ary nanomboka niala tsirairay izy ireo nanomboka hatrany amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely samy nanaro ny vato mitery daholy lefa vonina hitoraka iny zay le hoe manao fialan'ny Jiosy lasa oam-pitenenana le izy rehefa nitsangana indray Jesosy dia nijerina ny didina ka iny tsisy teo tsony ireo mpiampanga nitodika tany ilay vehivavy izy ka nanao hoe raha vehivavy aiza ireny moa tsy nisy nanameloka anao va teo anatrehan'ny vahoaka betsaka dia namaly tamin'ny kenatra raha vehivavy hoe tsy misy tompoko tsoka daholo ireo mpiampanga zay nitondra ireto ity vehivavy ity teo amin'i Jesosy niala tsy kelikely dia nijery azy koa Jesosy nanao hoe izaho koa dia tsy manameloka anao mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony ry havana ny famelan-keloka dia arahana izay fanirian'i Jesosy izay
ny olona voavela eloka dia manaraka zay fanirian jesosy zay hoe aza manota intsony zany hoe ny olona voavela eloka izany dia tsy tokony hiverina am'ilay fahotana zay efa nahameloka azy ary saiky nahafaty azy ho an'ity vehivavy ety zany ary moa ho atsika koa izany tokony ho atsika koa izany toejavatra izany zafady manana afa-panantenana ho atsika ny tantara mazava fa hitatsika ny fomba namelan jesosy sy namerenany tam'loany ny fiainan'ity vehivavy tratra ny jangajanga ity ary zay mifaniriany jesosy mandrakariva zay ny antony natongavany teto amin'ity tany ity ny atonga anao ho tratra ny famonjehana sy ny fanavotany kristy hiala teo amin'ny onaona-pahotana io ny atonga anao ho voavela eloka raha miaiky ny eloko marina tokoa ianao mahaliana tokoa ny manamarika fa Andriamanitra dia nanoratra tamin'ny tanany tamin'ny tranga anankiroa ny alohan'io taditsika tsaka angamba ny tantarany seo fa nanoratra tamin'ny tanany teo amin'ny vato fisaka Andriamanitra zay ny voalohany anao faharoa dia nanoratra teo amin'ny rindrina izy ao amin'ny Daniela 5:5 izany aitsika tsara ny tantara ilay nanoratra teo amin'ny vato fisaka dia eo amin'ny Exodosy 1:30 teo amin'ny vato fisaka ny nanoratan'Andriamanitra ny lalàny mandrakizay teo amin'ny rindrina kosa ny nanoratany dipitsaran'ny fahafatesana ho an'ilay mpanjaka loza be dia Belsazara izany izay nampahory zanak'Israely masika mpanota loza be ary nanao tsinitsinina sy miaiky an'Andriamanitra azotsika tsoahana amin'izany fa Andriamanitra dia manoratra eo amin'ny vato ny zavatra izay tiany ho tsarovatsika mandrakizay dia ny lalàn'Andriamanitra zay mandrakizay izany maharitra mandrakizay ary tsy azo idovirana lalàn'Andriamanitra voasoratra any an-danitra io lalàn'Andriamanitra io ry havana any an-danitra izy io kopy fotsiny lay tetia tany no soratan'Andriamanitra tamin'ny tanany zava-dehibe izany eo dia manontany ny tenatsika isika inona ary nosoratan'Andriamanitra teo amin'ny tany ny soratan'Andriamanitra teo amin'ny tany dia zavatra zay azo heverina fa mora fafana mora esorina tsy taka le teo amin'ny rindrina tsy taka teo amin'ny vato fisaka zay ny soratan'Andriamanitra ry havana soratan'Andriamanitra teo amin'ny tany izany fa na inona voasoratra eo amin'ny tany dia azo ny rivotra fafana rehefa elanela azo ny rano na ny orana na ny fotoana ho fafana mandrakizay izany ny fanoratan'i Jesosy teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany dia maneho fa ireo mpampanga ilay vehivavy izay tao anatin'ny henatra dia ireo ihany koa dia mila famelan-keloka satria nanana ny fahotany daholo izy ireo tsy misy marina na dia iray fa samy efa nanota izy rehetra naseho an'i Jesosy zany fa na lay miapanga zay miaro fitaka amelezana an' Jesosy sy amelezana ilay vehivavy dia mila ny famelan-keloka avy amin'i Jesosy Kristy ry havana indray mandeha dia naneho tantara mombana pastera iray aho nahita tantara mombana pastera tanora anankiray izay navita hotagoavana araka fahatsapany amin'ny mahatovilahy azy fieritseriny zany ary dia na dia efa nangataka famelan-keloka imbetsaka tamin'Andriamanitra ary izy dia nentiny niaraka tamin'ny teny nandritra ny androm-piainana izany lay veriny fahotagoavana izany indray andro dia nisy nilaza taminy fa misy vavy antitra anankiray izay afaka mahita fahitana ary ny fahitana izay hitany dia ny fampiresahany matetika tamin'Andriamanitra izany zany hoe Andriamanitra zany miresaka aminy dia maneho fahitana fotoana fitateoriana dia nanangona ny heriny ty tovolahy ity iresaka amin'ity vehivavy izay mahita ny zavatra tsy hitany olona ity miresaka amin'Andriamanitra dia tonga tao amin'ity vehivavy lehibe ity izy ary rehefa tonga tao izy
ity tovolahy ity dia noson'lay vehivavy antitra dite raikopy ary rehefa nisotro ny dite izy dia amarana ny fitsidiana izy ary dia niresaka tamin'tia vehivavy antitra ity. Rehefa niresaka izy dia nibanjina ilay vehivavy nametraka amin'ny kopy teo ambonin'ny latabatra dia hoy izy tamin'ny feotony somary ny ambakavaka ihany koa, marina ve fa mahita fahitana ianao indraindray? Hoy izy nanontany ilay vehivavy. Eny hoy ny valiny telo ilay vehivavy. Marina ve fa mandritra ireo fahitanareo dia miresaka amin'Andriamanitra ianao? Eny hoy ilay vehivavy. Eny ary amin'ny fotoana manaraka ahitako anao, ahitanao fahitana ka iresahanao amin'Andriamanitra, mety afaka mitany zavatra aminy ho avy ianao. Nijery ilay pastora ilay vehivavy ary liana dia liana tokoa, tsy mbola nisy olona nanontany zavatra tahaka izany ho azy mantsy. Eny tena mahafaly tokoa izany, hoy ny navaliny. Fa inona ny zavatra tianao anontaniako an'Andriamanitra? Azonao atao ve manontany azy hoe inona ny ota nataon'ity pasteur anao ity? Tamin'ny fahatanorany tena liana hatrany ilay vehivavy kanefa nanaiky ny anao izay zavatra izay. Herinandro vitsy teo aoriana dia niverina namangy ilay ramatoa ity pastora ity, ary rehefa nisotro dite tahaka ny fanao mahazatra n'ity vavy antitra ity dia tamin'ny-pahamenarana tanteraka no nanontaniany ilay vehivavy. Somary mianatra sadaikatra zany izy. Nanontany ilay vehivavy hoe efa nahita fahitana indray ve ianao? Efa nahita ho ilay vehivavy antitra. Niresaka tamin'Andriamanitra ve ianao? Eny. Nanontanianao azy ve ny ota nataoko tamin'ny fahatanorako? Eny ho ilay ramatoa. Efa nanontaniako. Sady natahotra ny ambakavaka ilay pastora, ny azo nandritra ny fotoana vitsy ary nanohy ny fanontaniana indray. Eny ary. Inona no lazain'Andriamanitra taminao? Dia mibanjina ilay pastora ity vavy antitra ity ka namaly azy tamin'ny pahatsorana hoe ny teny tamiko Andriamanitra hoe tena tsy tsaroko ny fahotan'iny pastora iny. Mamela tanteraka Andriamanitra ry tanora namana, ry mpiaino malala, ry mpijery, mamela tanteraka ny fahotantsika izy. Rehefa nanoratra ny amin'ny famindram-pony ny mpaminany Mika dia nanontany tena hoe iza n'Andriamanitra tahaka anao, izay mamela ny eloka sady mandalo fahadisoany sisa amin'ny lovany. Tsy mitana ny fahatezerana mandrakizay izy, fa tia famindram-po hamindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Endry, harinao any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Mika 7:7 misy izany teny mametoky miaro fanontaniana izany ry havana. Tiako milaza aminao amin'ity androany ity fa ilay Jesosy izay nampaharitra ny famindram-pony, ilay Jesosy izay name famindram-po an'ny pastora izay nendreny heritserina nandrisy ny taona maro, ilay Jesosy izay namela sy name famindram-po an'ilay vehivavy nalay baraka, no mbola miteny aminao amin'ity androany ity hoe izao koa dia tsy mamela ny eloko aho, mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota itsony. Tian'Andriamanitra miteny izany aminao izay miaino androany, aminao izay mijery amin'ity androany ity. Ko mandehana tsy manameloka anao aho, ary aza manota itsony amin'izao sisa izao. Azonao raisina amin'izao fotoana izao ny famindram-pon'Andriamanitra, anio dia manasa anao amin'izao teny izao ny Tompo hoe avy ary fandahatra isika.
na dia tahaka nyjaka azy ry fahotananao dia fotsy tahaka ny oram-panala na dia makatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. zay ny soratan'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 1:20. Inona nefa ran'ilay vehivavy tao amin'ny tantarantsika teo, ilay vehivavy azo olona tananjangajanga ao amin'ny Jaona 5:9 mbola niverina tamin'ny fiainam-pahotany ve izy? Ry tanora, mamelay izara aminao ny soratan'ny teolojiana anankiray izay mivaky toy izao ao amin'ny boky teny anglisy anankiray The Spirit of Prophecy. Zao ny voalaza, io vehivavy voaviela io dia tonga iray tamin'ireo naman Jesosy zay nahajoro indrindra. Io vehivavy io zany isan'ny nahajoro indrindra no efainy tamin'ny fanoloran-tena mpitiavana sy ny fanompona ny famelan-keloka sy ny fangorahana nomena azy, ary efa nahita ny fahoriana sy ny fanaintainana lalina ny ainan'ny tompo teo amin'ny endriny, teo amin'ny tongotsy ny azo fijaliana izy. Rehefa nareny fitomanina angidy indrindra dia voatsindrona amin'ny fanahiny, satria fantany fa vokatry ny ota izao fanatitra izao, ary ny fahatsapany tena lalina fa anisan'ireo izay voaheloka sy nandray anjara tamin'izao fahoriany zanak'Andriamanitra izao ihany koa ny tenany dia tena vesatra tokoa taminy izany. Tsapan'ireo lefina nanendrona ny mpamonjy ny raha izay nijininika avy amin'ireo fiery izay namafa tanteraka ny fahatserovana ny fahotana. Ireo taraina izay nipolotra teo amin'ny molony izay efa toy ny ho faty dia vokatry ny fahotany. Navesatry ny alahelo izay tsy hay lazaina intsony ny fon'ity vehivavy ity, ary tsapany fa ny fiainany fiaino fandavatena ho fanadiovana ny tena dia tsy havalina oviana ny famezana fiainana no vidiana ho azy tamin'ny vidiny izay tsy hita fetra. Ry havana, hitantsika eto fa rehefa voavela heloka ny olona anankiray dia tena niaina fiainam-baovao izy. Ry tanora namana, efa nandramanao ve izany famelan-keloka izany? Efa nandramanao ve na mba nieritreretinao ve mba te hanova ity fiainako ity aho? Aza mety misy zavatra mbola maningotra anao, mety misy zavatra mbola miazona anao, mety misy zavatra mbola manandevo anao, te ho afaka amin'io ve anao? Efa nieritreretinao ve hoe rehefa mamela Kristy dia mamela tokoa ary manafaka antsika amin'ireny, afaka manome antsika fiainam-baovao tahaka ity vehivavy izay mety efa fiaina mihitsy ilay mijangajanga, mety mpivarotena, tsy fantatra izy ity, fa dia navelan'i Kristy ary dia fanasitrahana goavana ho azy izany. Ny fankasitrahanan'i Jesosy tamin'izay dia nahatonga azy hifidy ny mpanaradian'i Jesosy. Afaka mifidy mpanaradian'i Jesosy koa ianao rehefa tafahoana amin'i Kristy ilay mpamindra fo sy mpamela heloka ry havana. Ny oray amin'ireo tena nahatoky tamin'izany fanarandian'i Kristy izany no fidiniko izany. Fa ny zavatra izay tsy tokony hamavantsika dia nanarany an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nandao azy daholo ny olona rehetra izay akaiky an'i Jesosy, hatramin'ny mpianatra, hatramin'ny Petera hoe za dia tsy handao anao, na hatramin'ny fahafatesana azy. Ity vehivavy ity dia nanaraka an'i Kristy mandrakariva kosa ry havana. Ny safidy izy ny hiaina fiainana fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Ny safidy izy ny amela ny zavatra rehetra, amela ny zavatra rehetra any aoriana ka andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahadiovana. Zay ny lain'Andriamanitra le rehefa mamela heloka e. Ny andehanantsika amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahadiovana, mamela ny zavatra rehetra aoriana, tsy miverina amin'izany intsony. Misafidy ny anaradian'i Jesosy. Rehefa nanandrana ny famelan-keloka isika dia maniry ny hamela ny zavatra rehetra ho an'ny tompo. Kanefa ambonin'izany zavatra rehetra izany dia tsy afaka ny angina isika tahaka io vehivavy io
hilazanao ihany koa ny zavatra rehetra ka hanaraka an' jesosy ianao ka hanao hoe tompo irao aho izay tokoa ny tenin'andriamanitra ho amintsika miantso atsika iza no irako iza no andeha irahanay raha avy nanaraka zao famelabelarana zao ianao dia iray hevitra amiko hoe tompo irao aho avy alao ny eloko ary dia amela tokoa andriamanitra amenao fiainam-baovao andriamanitra ary atonga anao anana vokatra eo amin'izay anerahany ianao mandehana tokoa tanterao ny temibaikitsika mandritry ny tidimy taona ity hoe andeha aho andriamanitra ny hitanao ombanao eo amin'izay fanapahan-kevitra tsara raisinao amin'izao andro fahatanorana zao avy alao ny ota avy alao ny fiainan-dratsy fahazaran-dratsy fandehtsika hanaraka an'i Kristy andeha sika anatanteraka ny baiko sy ny iraka nampanaoviny hoe andeha aho hotain'andriamanitra ianao fiadanany tompo anao mandrakariva ho faranantsika mivavaka izao fotoana izao tompoandriamanitro misaotra anao satria noho ny fitiavanao ny famindram-ponao dia mbola afaka nanototosa izao fotoana izao zahay misaotra ny amin'ny afatra izay nampitainao ho anay tanora tamin'ity hariva ity andeha aho avy alao ny eloko angataka izany tokoa ny tanora rehetra manomboka izao ary anao fanandrama ny famelan-keloka izay mitondra fiainam-baovao ao amin'ny tsirairay avy anao fanandrama ny fiainan'ny fahamarinana sy zotra amin'ny fiainan'ny fahamarinana ary ny fahamasinana ampio ny tsirairay avy mba hamela ao ariana ny fiainana izay tsy nanjary rehetra fa androso eo aloha kosa hanaradianao ho amin'ny fiainam-pahamasinana dia mitahiny tsirairay avy ary engana izany fiainam-baovao zany anampitosika azy ireo sy hitarika azy ireo anatotosa ilay teny filamatra manao hoe andeha aho misaotra jesosy fa amin'ny anaranao no anonona sy anirina izany vavaka izany amen eny ary tanora namana ry mpiaino malala ry mpanaraka izao tambajotra serasera izao farana indray fotoana antsika androany ary dia maniry ny fitahin'ny tompo ho anao raha andity alina ity ary ho fiaino fisaintsainana izay zavatra noraisintsika teo ny alinao eo am-pandrina no heritreretatsika n'andriamanitra sy izay famindram-pony mamela eloka izay mandram-peona indray raha pisy toy izao indray ny fotoanantsika miaraka amin'ireo mpanompon'andriamanitra afa raha soa tompoko Nantsonyisika naradi hiambina hitoriko ani Kristy tompotario nahaizale ny molotro otendre hosayame zao hande naizy antsononao zao hande naizy antsononao nisande hiaranoina handea zao hande naizy antsononao zao hande naizy antsononao intiao irao ao handea panjaka lehibe tsy maintsy ambarako fa tsara re na firenena na aiza le na iza hiantsony ay zao hande na izy antsononao zao hande na izy antsononao nisande hiaranoina handea zao hande naizy antsononao zao hande naizy antsononao itiao irao ao handea zao hande